Polijanona natan'izay tontolon'ny fampianarana izay ihany sika netsiny ihany koa ireo mpiadina amin'ilay fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Aiza ho aiza ny fanomanana izany mitondra fanazavana misimisy kokoa ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Mahatratra 720 sy 500 ny sampiadina amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Araka nambara ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra ho fiatrehana ny fanadinana baccalauréat izay atao manomboka ny 20 aogositra ho avy izao. Mizotra araka ny izay nametrahana azy zany zao ny calendrier fanomanana ny bacca na ny ato amin'ny FUB enseignement supérieur sy ny recherche scientifique na ny any amin'ny université manerana ny faritany. Ka ny zavatra mba tianay fampizarana aminareo zany dia ny antotanisa zany ny isan'ny bacca ny mpiadina zany ao amin'ny bacca amin'ity taona ity ny miaraka zany ny enseignement technique sy ny enseignement général dia 156 346 zany hoe 973 sy 900 sy 500 sy ray hetsy zany hoe nisy fitombony miohatra amin'ny isa tamin'ny 2013 zany isan-jato mazava ho azy fa rehefa ho afaka zany na dia ho afaka zany reo mpianatra reo nisy fitony dia tsy maintsy hitomboky moa zany ny mpianatra hiditra eny amin'ny université rehetra eny Alaka ny fanazavana ny eto ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika tsy ho ela no hanatotosana ny fandrafetana ny lazadiny ary anisan'ny ezaka tanterahan'ny ministera ny fampianarana ambony ny fiarovana ny lazadiny mba tsy hisian'ny osika.